Tansmena sy ionaeds mangataka vavaka avy amintsika tsirairay noho izao tsy fahasalamana izay mahazo azy ireo amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampindrila moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka n'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tsy fahasalamany ilay mpanakanto kalaza Tansmena sy ionaeds no tena iresantsika ato anatin'ity video ity. Vao miresaka mpanakanto Tansmena sy ionaeds isika dia ny zavatra tonga ao an-tsaintsika tsirairay dia ny hoe ilay mpanakanto izay tena be fitiavana indrindra izy roa ireto ary isan'ny couple izay mampitsiriritra ny be sy ny maro raha vantany vao mahita ny fankatiavany izany Tansmena sy ionaeds izany ary tena miray loha mihitsy ireto mpifankatia anankiroa ireto fa tsy tahaka an'ireo sasany. Tsy vitany mpifankatia fotsiny moa izy ireto fa isany miara-miasa ihany koa eo amin'ny sehatry ny lamozika, izany hoe samy mpanakanto izy roa ireto ary samy manana ny lazany amin'izao ankehitriny izao. Tansmena izay efa fantatsika fa mpanakanto kalaza efa hatramin'izay ary ionaeds kosa amin'izao ankehitriny izao dia efa tena mianika mafy dia mafy ny lazany izany mpanakanto ionaeds izay vady andefomandry ny mpanakanto Tansmena izany. Araky ny hitantsika matetika dia tsy mba misaraka mihitsiny ireto mpanakanto roa samy kalaza ireto na aiza n'aiza ny toerana alehan'izy ireo ary rehefa mahazo contrat izay manao fampisehoana ny anankiray dia tsy maintsy manaraka foana ny anankiray na dia tsy ao anatiny izay contrat na fampisehoana izay akory. Izany ka tena fitiavana na dia eo aza ny elanelan-taona misy amin'ireto mpanakanto anankiroa samy kalaza ireto dia tsy mahasakana ny fifankatiavan'izy ireo zany. Izany ny atao hoe l'amour n'a pas d'âge araky ny ilay fomba fiteny mahazatra hatramin'izay. Izany hoe tsy voarefy ny elanelan-taona ny fifankatiavana fa ny tena fitiavana no lehibe indrindra satria rehefa mifankatia izay ny olona anankiroa dia zava-poana izany elanelan-taona izany fa ny fitiavana izay tena miorina sy mafiorina ao anatin'izy ireo no tena zava-dehibe ao anatin'izany rehetra izany. Maro ary tsy vitsy amin'ny mpanakanto no hitantsika matetika manao an'itony karazana buzz isan-karazany itony mba hanintomana ireo mpankafy azy ireo ary tsy hiala hanaraka izy ireo ao anatin'ny pejin'izy ireo tsirairay avy. Ary tsy vitsy amintsika moa no tena manome tsiny an'izany hoe fitiavan'ireo mpanakanto sasany izany fanaovana buzz izany ary tsy vitsy amin'ny mpanakanto ihany koa moa tena lasibatry n'izany resaka buzz izany hany ka tsy mahataitry olona intsony ny zavatra izay manjo azy na dia tena efa zavatra marina sy mitombina aza satria raha ny fahitany vahoaka ireo mpanakanto sasany dia zatra manao buzz izany lava foana ary miezaka manentanentana ny fony vahoaka ety sy roa amin'izay fitiavana buzz isan-karazany zay mba hakana ny fony vahoaka tsirairay izay mpankafy azy ireo zay. Ka eo indrindra no nahatonga ny be sy ny maro tamin'ity herinandro ity nametra-panontaniana raha vantany vao nahita ny sarin'ny mpanakanto ionaeds sy ny mpanakanto Tansmena izay samy matory eo am-pandriana ary niaraka tamin'ny seroma mihitsy izany fahitana ny sarin'ny mpanakanto ionaeds sy Tansmena izany. Ka teo no nipetraka ny fanontaniana amin'ilay hoe resaka buzz indray ve ity sa zavatra tena misy marina satria raha ny hita tao anatin'ilay sary dia marary mafy ireto mpanakanto roa mpivady no sady kalaza ireto amin'izao ankehitriny izao ary tena mangataka vavaka amintsika rehetra izay mpankafy azy ireo izy ireo amin'izao ankehitriny izao noho ny tsy fahasalamana izay mahazo azy ireo tao anatiny pejy izay niparitaka etsy romo
no nahitana an'izany sarin'izy ireo izay samy matory ary hita fa reradreraky ny aretina izay amin'izao ankehitriny izao. Noho izany dia vao marina fa tsy resaka buzz ity nahazo any mpanakanto Tansmina sy Iona Edge ity fa zavatra tena misy marina izy ity araky ny izay miparitaka eto sy eroa izay satria tahaka ny olombelona rehetra moa izy ireo tsy maintsy indraindray mandalo tsy fahasalamana kely ihany ary enganeka ho salama soamantsara izy ireo ao anatin'izao tsy fahasalamana izay mahazo azy ireo izao ary hitohy ny asa amin'ny mahampanankanto azy ireo izay ary enganeka hamoaka vokatra vaovao tsara hatrany ireto mpanakanto kalaza izay sady tena be mpankafy amin'izao ankehitriny izao ary isany mitonam-bavaka azy ireo ihany koa izay avy ao anatin'ity chaîne ity amin'izao tsy fahasalamana izay manjo anireto mpanakanto roa samy kalaza ireto. Na dia eo aza moa izay tsy fahasalamana izay mahazo azy ireo amin'izao ankehitriny izao raha ny hita tao anaty pejiny Tansmina dia hita fa tsy mitsarotra miha mitombo hatrany izany hamanjany mpanakanto Tansmina izany ary toa tsy mampino mihitsy fa miakatra ny taonany mpanakanto Tansmina fa toa tsy miakatra mihitsy izany taonany izany fa mijanona ho eo ihany izay taonany izay satria raha ny hita tao anatin'ny pejiny ao anatin'izay hamanjany izay dia maro ihany no taitra raha vantany vao nahita an'izay hamanjany mpanakanto Tansmina izay tsy mitsahatra mitombo andro manalina izay tahaka ny mahita anirony Jennifer Lopez sy ny maro hafa izay mpanakanto kalaza any am-pitandranomasina irony raha vantany vao mahita an'izany mpanakanto Tansmina izany ka tena hamanjana ary tsy vitsy amin'ireo zatovovavy ankehitriny izany hoe zatovovavy izay mbola zandriny ankehitriny no tena talanjona sy tavitolagaga raha vantany vao mahita an'izany mpanakanto Tansmina izany fa toa izy ireo indray no hantitra alohan'ny Tansmina na dia zanany vavy aza dia toa mitovitovy izany raha ny fahitana azy raha mijery indray mpimaso any mpanakanto Tansmina manoloana an'ilay zanany vavy ka ny fanontaniana mipetraka eo amin'ny be sy ny maro dia ny hoe inona marina no tsy ambaratelon'ny Tansmina no mahatonga azy toa manja tahaka an'izao hatrany ary mitazona hatrany ny toe-batany fa tsy hita hoe miahanitra izany ity mpanakanto kalaza Tansmina ity amin'izao ankehitriny izao. Mety misy zavatra hoanina ve sa mety misy régime spécial any mpanakanto Tansmina no mahatonga azy tsy hita hantitra izao. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.